Vavaka isika sotranao zahay Jesosy noho ny fahasoavanao tsy hay ny sainay refesina fa raha ny heloka mampahotanay dia tsy tokony ahatratra izao andro lehibe, andro alahady ihaonanao aminay izao zahay. Raha ny fahotanay dia tsy mendrika akory hanitsaka ity tokony ambaravarany tranonao ity zahay, satria efa nambaranao fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao. Ary noho izany dia tsy afaka ahita ny tavanao zahay fa mpanoda, kanefa mpamindra fo ianao, mpamela heloka ianao, ka dia saronanao ny famindram-ponao ao amin'ny zanakao malalanao Jesosy Kristy zahay. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indrindra fa izay tokony hiantra aminay dia nahatranao tamin'i Jesosy, satria manaiky hisolo ny mpanota izy, ka dia natao ota mba handray ny heloky ny ota sy ny heloky ny mpanota ao amin'ny tenany, ka dia maty sy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy, mba hahavonjy anay, hanarona anay amin'izany famindram-ponao izany. Andre ny teninao ary zahay amin'ity fotoana ity, azavao ny masonay sy ny fonay, aizanay mahita anao, ary ny sofinay ay mandre tsara ny teninao. Misaotra ry Jesosy Kristy tomponay io. Amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, raha mbola omena Andriamanitra tombonandro isika tratra ity fotoana ity alahady ity, afaka manatona ny tranon'Andriamanitra ary afaka ihany koa hihainy ny tenin'Andriamanitra sy hidera ny anarany. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'izao alahady fahatelo manaraka ny epifania izao, dia nitony anjarantsika tamin'ny alahady ihany ny jaona toko fahaefatra. Tamin'ny alahady isika dia nanao ny tapany voalohany manomboka amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo, fa mitian'io ity dia ny toko fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo no anjarantsika. Jaona ny toko fahaefatra dia ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sininy raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izahay zaroa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao anga no Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy, ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manako hanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia ho tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka jereo, ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny ray mamafy ary ny ray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo. Olo-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no miditra teo amin'izay nisasarana.
ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny, ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina tram'izao ko mandrakizay. Amen. Miresaka indrindra ny amin'ny finoana marina ity alahady anjarantsika androany ity, izany hoe ny fiposahana na ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny olona dia miteraka finoana velona ao anatiny, izay nahitan'Andriamanitra, izay niposahany fahazavan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fiatraikany eo aminy izany, ka fiatraika miteraka finoana velona. Ity finoana lazaina ity dia tsy zavatra haneritreritra na fisainana ambolena na tahaka ny lamba isalorana ety ivelany, tsy mba tahaka izany no lazaina eto hoe finoana. Raha ijaona no mitantara azy miresaka izany, ny finoana dia miteraka hetsika ety ivelany. Ary hoy ny mpanoratra ny mpanao ny heviteniny Jaona hoe ny am'Jaona dia ny hoe mino, matoateny hoe mino, io no ampiasainy, izany hoe mpanao ny asa izany, ary hiara ny asa ihany koa. Azo lazaina ary hoy ny fanazavany azy hoe mazavazava kokoa angamba, ny hoe mino dia aktifa fa tsy pasifa, izany hoe tena misy hetsika ateraka ety ivelany nateraka izany fandraisany an' Jesosy izany. Izay pitranga nefa dia eo amin'izany atao hoe finoana izany dia eritreritra, ary indraindray izany no miteraka ady hevitra eo amin'ny be sy ny maro, ka miteraka ny fisamatsamana eo amin'ny fiangonana, ka ilazana hoe ity finoana hafa, ty finoana izao, lasa loko isalorana ety ivelany. Fa tsy izany ny hoe mino, fa fiainana mampiposaka izay noraisiny tamin'Andriamanitra na tamin' Jesosy izany. Miseho izany araka ny tantarany Hebreo azy, hitanisany ireo olo malaza zay voalaza ao amin'ny Baiboly, voalaza ao ny amin'ny Kaina sy Abela, ny amin'ny nanaterany Abela fanatitra tsara noho ny an'ny Kaina, ny amin'ny namindranany Enoka, ny amin'ny andehanany Abrahama tamin'ny nandrenesan'ny feon'Andriamanitra, ireo olona ireo sy ny hafa koa dia noderaina ny amin'ny finoana, satria tsy mijanona teo amin'ny toerana izy amin'izay ny bitsika nataon'Andriamanitra aminy, raha miresaka fotsiny ohatra ny amin'ny Kaina sy Abela. Ary mampiteraka ady hevitra izy hoe tsy akasitran'Andriamanitra nga ny fanatitra vokatry ny tany. Tsy izay no izy, satria raha ny lalànan'ny Mosesy ny amin'ny didy amin'ny fanaterana ny ampahafolo-karena dia ny avy amin'ny vokatry ny tany no nentina natao fanatitra, ary ny mofo aseho izay teo amin'ny fanatitra naterina sy izay mbola raisitsika anaovan'i Jesosy ohatra ny amin'ny tenany dia avy amin'ny vokatry ny tany. Tsy izany no lazaina eo, fa ny amin'ny
mety samy fandrenesana izy roa lahy ny amin'izay nataon'Andriamanitra ka nokendren'Andriamanitra akasitrahana fa misy angamba tsy nanatanteraka izany i Kaina. Tsy voalazan'ny baiboly moa izany dia tsy azo lazaina. Fa eto amin'ity texte itsika ity, ilay vehivavy Samaritana anankiray nandrasan'i Jesosy teo am-patsakana, ny fampiresadresan'i Jesosy, nanaovan'i Jesosy resaka mangina ka nampahafantarin'i Jesosy aminy ny tsy ny fahatanterana, tsy tafotoana akory izy. Tena tafahaona amin'i Jesosy izy, tafahaona amin'ilay mazava izy, ary indro mandositra ny aizina. Tafahaona amin'ny mazava ka mandositra ny aizina, ary tonga fifaliana ho azy izany zavatra izany. Ary io no anombohan'ny texte atsika eto izao. Fa tamin'izany dia tonga teo ny mpianatra gaga rehefa nahitan'i Jesosy ny resaka tamin'ny vehivavy, ary ao koa ny nandaozandra vehivavy ny sininy ka nakanesany any an-tanàna. Rehefa nieritreritra ity texte ity dia natsaro ity toe-javatra anankiray nitranga taminay raha mbola nianatra tany amin'ny STPL. Nampiandraketiny tale andraikitra tamin'ny fanamboarana ny fanatsarana ny sekoly manontolo sy ny fanaka rehetra ao aminy, ary nanatsara ny lycée collège John Dirnes ao Beza ny tenako tamin'izany. Dia tamin'izay fotoana izay dia mitarika ny mpianatra hanao asa isaky ny hariva manomboka amin'ny ray dia manao asa ny mpianatra mandra-pahatonga ny amin'ny 5 dia mandray karama 500 ariary. Dia tena zava-dehibe io tany am-pianarana tamin'izany fotoana izany. Dia tamin'ity fotoana ity, indray andro izahay niezaka nandoko ny salle de classe, ny classe de terminale. Ka rehefa nandoko an'izany zahay, vita ny loko voalohany, ny première course tamin'ny asabotsy, ary efa alinalina ihany vao vita. Dia alahady ny ampitson'io. Ny mpianatra nefa hanao fanadinana ny amin'ny alatsinainy araka ny lazainy tale. Sairan-kevitra aho, inona no atao? Voarava ny fiangonana ny alahady maraina dia voatera tsy maintsy nitarika ny mpianatra handoko ny salle de classe, ny classe de terminale. Rehefa nolokoana izany, nanteo am-pandokoana izahay, no nizay ny tômôbila ny tale tonga avy any Tiliara. Tonga izy dia nijanona teo am-baravaran'ny trano izay nolokoanay, ary niditra sady vazaha teramena be izy, tezitra, hitanay fa tezitra aminay izy. Dia hoy izy, iza no nampanota anareo? Iza no nampanota anareo? Dia nitodika tamiko ny mpianatra rehetra, satria izaho no mpitarika. Dia nitodika tamiko, dia hoy zareo, imboasalama no nanao io. Dia fa inona no ataonao? Dia hoy aho, tsy maintsy manota izahay mba hamonjena ny fanadinan'ny mpianatra raha apitso. Dia hoy izy tamin'ny mpianatra, sao efa lasa fariseo ianareo? Tsy tezitra tamiko akory izy. Izay no heveriko tamin'izany dia fantatro ny didy fahatelo mahatsiarovany andro sabata mba hanamasina azy. Mpianatra pastora aho, ary heri-taona sisa dia hivoaka ka hampianatra ny fiangonana ny amin'izany zavatra izany. Tsaroako anefa fa betsaka ny marary nositran'i Jesosy tamin'ny andro sabata. Ary amin'ity fotoana ity, rehefa mijery ity texte ity isika, dia tsampa raha araka ny lalàn'i Mosesy sy ny fomba mpiainana jiosy, dia nanota, nandà izany lalàna izany Jesosy.
ary io mihitsy ilay fidiran'i Jesosy ao ambanin'ny ziogany lalàna, ary io no voalaza tamin'ny alahady teo fa hoe tsy maintsy mamaky an'i Samaria izy. Eto amin'ity fotoana ity tsy maintsy tafajanona tao an-tanàna Jesosy sy ny mpianany, tsy maintsy tafajanona tao an-tanàna izy, ary rehefa tafajanona tao an-tanàna dia tsy maintsy hihinan-kanina ao an-tanàna. Nefa hoy ny fomba fitenenan'i Jiosy, mbola azo atao kokoa, angamba mbola azo eritreretina kokoa ny hinana ny henan-kisoa noho ny handray ny mofo avy amin'ny tanany Samaritana. Amintsika malagasy isika mpihinana kisoa, fa ny Jiosy dia mihevitra izany ho tahaka ny sanatrian'ny vava, tsy ampitovizintsika amin'ny zavatra hohanitsika fa ampitoviny amin'ny alika izay tsy fihinantsika. Ary amin'izany dia heverina fa fahalotoana lehibe, fa na dia izay nataon'ny mpianatra teto aza niakatra tany an-tanàna hividy hanina dia fahalotoana, kanefa misy zavatra tian'i Jesosy haseho ao, misy zavatra tian'i Jesosy hambara ao na amin'ny mpianatra na aminy. Ny lalana tsy maintsy hidiran'ny mpianatra izany lalana izany, ary mampahatsiaro indrindra izany ilay nanirahan'Andriamanitra any Paoly apôstôly hiampita makany Makedonia hamonjy ny olona, ary tao anatin'izany koa nanehoan'Andriamanitra taminy ireo zavatra rehetra izay zava-padina, ka nantonga ny apôstôly hiteny hoe tsy mihinana zava-padina, zava-maloto aho, fa hoy ny teny ny feon'Andriamanitra taminy feon'ny fanahy masina hoe izay rehetra efa nidiovin'Andriamanitra dia madio. Ny asan'ny finoana dia tsy hoe mandika ny lalàna, fa manatanteraka ny alavorary izay sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny lalàna. Fa inona no ao anatin'ny lalàna? Ny ao anatin'ny lalàna dia izao, ny ahatonga ny olona handova fiainana mandrakizay sy ahita ny voninahitr'Andriamanitra izay tia azy, ny ampahita ny olona izany voninahitr'Andriamanitra tia sy mikarakara azy izany. Ary n'Andriamanitra aza dia toa nanao ny tsy fanao, satria nanolotra ny zanany izy hisolo antsika mpanota, kanefa izany fisoloana izany dia tsy maintsy miteraka fahafatesana ho an'io zanany izay atolony hamonjy ny mpanota io. Tsy maintsy miteraka fahafatesana izany, satria hoy ny soratra masina, izay rehetra manota no faty. Koa satria Jesosy manaiky hisolo ny mpanota, natolotr'Andriamanitra hisolo ny mpanota, dia tsy maintsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ota izy, ka hamela ny fahafatesana hihantra amin'i Jesosy. Ka na dia nitaraina aza Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe raiko esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapokonao atao fa ny anao, simba ny hainao azy Andriamanitra. Fa navelan'Andriamanitra hiara ny fahafatesana izy, toa nandika lalàn'Andriamanitra, satria nijery olona ho faty, eny fa ny zanany mihitsy. Ary hoy ny hirantsika hoe vinitra Jehova ray, ka tsy ny hainy ny fitarainany zanany. Amin'ity fotoana ity, vehivavy Samaritana miresaka amin'ny lehilahy Jiosy eo amin'ny fatsakana amin'ny fotoana mangina, ary io nahatonga ny mpianatra gaga, araka izay voalaza eto hoe gaga izy ireo satria vehivavy no miresaka tany eo amin'ny fatsakana amin'ny toerana mangina, kanefa tsy misy sahanteny na nanontany hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao.
zay rakevitra tamin'izany. Ary ny mpianatra nieritreritra zavatra hafa tao am-pony ny amin'i Jesosy izay miresaka, ary toa vao maika nanamafy izany fiampangana na fieritreretan-dratsy mety tao anatin'ny sain'ny mpianatra izany, ny nampiainga avy hatrany ity vehivavy ity niala teo ka nandao ny sininy ary niazakazaka nakany an-tanàna. Tsy fantatry ny mpianatra akory fa nahoana ny nandositra atsika izy, fa nahoana ny tsy nijanona teo izy. Ary isika amin'izao andro zao niaran'izany efa nanaovako ohatra ihany tamin'ny fotoanan'ny fifoazana, ny tsena ny zanakay tany tsara lalàna zahay telo mianaka, ny zanakay vavy any Androabe dia arivariva izy roa vavy avy any Androabe tratrany tifisian'ny bis, dia voatery nijanona tao amin'ny Sikam, dia nandeha hitsena azy any zahay, za dia ny zanako lahy dia Ramatoa. Fa mandeha moa dia samy mandeha mafy, fa feno mpijorojoro eny amoron-dalana ary tsy mahazo mitoditodoka, fa raha vao mitodika dia inona ny tadiavinao? Dia sahiran-kevitra. Ary tamin'izany raha nisy ny olona nahita fa inona nataon'ny pastora ty? Fa dia tahaka izany koa izay mety nitranga tamin'i Jesosy teto, tsy fotoana fatsakany vehivavy ity, fa tsy maintsy manao izany Jesosy hamonjy ny mpanota, ary ny fijeriny anjery lanitra any Jesosy amin'ny fidirany ety an-tany hamonjy atsika, isika no tsy mahita ny fahotantsika. Itsika no tsy mahita fa mpanota maloto eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa ny Apokalipsy dia milaza hoe izany zavatra izany dia tiany anjely hodinina fatratra. Fa nahoana no mahamatimaty an'Andriamanitra isika mpanota ka anyrano ny zanany, andikan'Andriamanitra ny lalàna ny fahamasinany lanitra, ka Andriamanitra ho tonga olombelona ateraky ny vehivavy ho volavolaina sy ampinoana tahaka ny zazakely. Nanaiko tezay. Tsy lalàna ny natiora izany. Ny lalàna atsika dia izao ny misonitra, fa ny lalàn'Andriamanitra kosa dia nidina. Izay manetry tena no asandatra. Ary amin'izany dia gaga ny mpianatra ka nolazain'i Jesosy taminy zafady, gaga ny mpianatra raha nahita izao zavatra mitranga toa tsy ara-dalàna izao amin'izay nataon'i Jesosy. Fa izao ny tany an-tanàna koa gaga nahita ity vehivavy izay mpisitry belona ity, angamba tsy miseho raha tsy amin'ny fotoana mangingina, ary izany no nampatsaka rano azy amin'ny andro atoandro be nanahary, satria menatra ny vehivavy eo an-tanàna izy, satria mpangalabadin'olona loza tany. Fa efa vehivavy, efa lehilahy 5 no napakariny tao an-tranony, ary dia samy fadiran'ovana avokoa angamba ny tompon'ireny vadin'ireny olona ireny. Ka tsy samy araka amin'ny vehivavy rehetra amin'ny fotoana ara-dalàna fatsakan-drano, fa amin'ny fotoana mangina. Fa amin'ity fotoana ity dia tsy menatra izy, fa niantsoantso tao an-tanàna ka nilaza tamin'ny olona rehetra, izao angano Kristy, fa naseho ny ay avokoa ny nataoko rehetra. Ny olona tafahoana amin'i Jesosy dia tsy menatra amin'ny fahotany intsony, tsy menatra amin'ny nanontany, ary izany no mampibebaka azy. Amin'izao andro sika izao dia sarotra ny manao absolution ao am-piangonana, na dia ao anaty litorjia azy izany. Raha misy latsaka amin'ny fahotana, na lehilahy na vehivavy manatona ny pastora, dia atao absolution eo amin'ny altara izy. Fa ny rehetra dia miady varotra atao absolution mangina ao an-trano.
satria toa mahamenatra izany. Kanefa ahoana ho nylazain'ny tompo izay menatra eo anatrehan'ny olona dia homenatra azy kosa aho eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa ity vehivavy ity kosa rehefa tafaona tamin'i Jesosy, absolutionna mangina no nataon'i Jesosy taminy, resaka mangina no nataon'i Jesosy taminy, fa izy kosa nilaza teo anatrehan'ny vahoaka fa mpanota aho, kanefa nambaran'io lehilahy io, io no Kristy. Fa amintsika kosa raha misy milaza ny fahotantsika, dia hoy ity lehilahy ty ohatra nataon'ny olona anankiray rehefa nisy mpitoroteny tao am-piangonana, nitoroteny pastora, nitoroteny pastora, nitoroteny pastora, dia efa mihetsiketsiky ihany rangahy eo atoerana eo, mihetsiketsiky ihany izy satria ohatran'ny izy nilazain'ilay toroten'ny pastora. Dia misy ankizy milalao baolina ao an-tokotany, dia rehefa avy teo voadaka le baolina dia teny amin'ny vitra ny fiangonana, dia niparitaka le vitra ty am-piangonana, dia tonga dia tafatsangana rangahy. Dia hoy izy, dia lazao pastora fa zany indray no namaky io vitra io. Isika tsy samy aiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny olona tafahoana amin'i Jesosy, ny olomino tsy menatra ny fahotana, fa samy vaky izany, manatitra izany eo apotry ny azo fijalian'i Jesosy, mandre ny feon'i Jesosy miantso hoe makanesa ty amiko ianareo, miasa fatratra sy mivesatretana, fa izaho anome anareo fitsaharana. Ny adihevitra ny mpianatra rehefa tsy nanaiky nandray ny sakafo Jesosy, rehefa tsy nanaiky nandray ny sakafo izay nentin'izy ireo Jesosy, fa hoy Jesosy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony raiko. Dia hoy ny mpianatra, misy nanatitra sakafo azy fa re, fa hoana izy noana teo, efa tsy tafakatra tany an-tanàna fa nijanona eto, nahoana no mijanona? Izay vao nasehon'i Jesosy aminy, ny tena atondia ho amin'ity tanàna ity dia izao, nitondra famonjena amin'ity tanàna ity, ary tsy ny mpianatra akory no nanao ny asa misiona, fa jentilisany bebaka no tairo ny fanan'Andriamanitra no nanambara tamin'ny olona, ka nabebaka napiazakazaka ny tao an-tanàna, ary dia tonga tafahaona teo amin'i Jesosy, ary tsy vitan'izany fa nangataka tamin'i Jesosy koa mba hijanona ao an-tanàna, ary dia tafajanona tao Jesosy nandritra ny indroandro. Eto amin'ity tapany ity izay iresahan'i Jesosy indrindra amin'ny mpianatra, fa tsy dia tompony asa izy ireo, fa Andriamanitra no manao ny asa, ny fanahy masina no manao ny asa, kanefa dia omena voninahitra amin'izany izy. Ary hoy Jesosy taminy, hafa ny mamafy fa ianareo no hijinja, ianareo no andray karama amin'izay tsy ny sasaranareo. Io anie ny asan'ny filazantsara, ateraky ny finoana, iza nandresy lahatra antsika, nampiaiky fahotana antsika. Rehefa miaiky fahotana isika dia mandray vokatra tsara avy amin'izany, ka avaozin'Andriamanitra ny toe-piainana, mahamenatra antsika ireo toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mijinja fiainana vaovao. Ary izany fijinjana izany dia ho voatahiry hatramin'ny fiainako avy. Ry havana, tonga honao Jesosy ary posaka eo amin'ny fiainanao izy. Tsy hoe teanao fa efa nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainanao izy. Ary ireto Samaritana izay nipetrahan'i Jesosy dia nilaza hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Andriamanitra toa nanao ny tsy fanao, naniraka ny zanany hamonjy atsika, ary dia tahaka izany koa Jesosy, na dia Andriamanitra tokoa, dia niditra amin'ny fahafahambaraka lalina indrindra dia ny fahafatesana. Ary dia io no ankorain'ny jentilisa, fahadalana amin'ny jentilisa. Andriamanitra maty, Andriamanitra manaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana, ho helohin'ny mpanota. Kanefa izany zavatra nataon'i Jesosy izany
dia ny mba hanamarinana antsika ka totoran' Jesosy na saronany ao anatin'izany ka raha isika ny tokony hiaran'izany fanamelonana izany, izy no nandray izany tao amin'ny tenany mba hanamarina sy hanamasina antsika. Izay mandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, izay nandray azy dia notafiany voninahitra ary mendrika handova fiainana mandrakizay. Amin'inona nefa no andraisana izany? Amin'ny finoana, amin'ny finoana. Izany hoe izay rehetra mandray an' Jesosy tsy maintsy miteraka asa eo amin'ny fiainana izany, fa raha mangina sy mipetra-potsiny izy dia ahoana hoy ny ambarany Jakoba? Maty ny finoana raha tsy misy asa. Ka ny olomino raha eo amin'ny W ihany dia tahaka ny tobilina ny rajao izy amin'izay, manana anarana ho velona kinanjo, maty ihany, tsy misy motera. Dia hoy ilay mpitoroteny anankiray izay, ny raha misalasala ny amin'ny finoana ny olona, ny amin'ny maha olomina amin'ny andraisany an' Jesosy, dia izao ny fomba fiteniny: mangataha ho anay pastora, mivavaha ho anay, mivavaha ho anay fa dia hoy ny filazany ty mpitoroteny anankiray, tahaka ny tôbila tsy velona demarera io izy, mora kale, rehefa kale amin'ny fiakarana dia miteraka embouteillage, hatosoka foana vao mandeha, hatosoka foana vao mandeha. Fa ny finoana velona dia tahaka n'ity vehivavy ity, niainga izy ka nandao ny sininy ary niantsoantso tany an-tanàna. Ianao koa ndeha remba miantsoantsoa amin'ny manodidina anao, velona ny tomponao. Posaka taminao izy, efa nanao zava-mahagaga tamin'ny fiainanao izy, aza mangina. Fa raha mangina ianareo dia ny vady no iantsoantso. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Vavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra noho ny teninao izay nomenao anay. Ampianaro izahay hatoky lalandava izany teninao izany, ka handeha araka izany mba hiseho tokoa fa olomino izahay. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.